Ny ministra vaovao sy ny ministra teo aloha Rolafatiraka nahatanteraka izao zavatra zao satria dia tena zava-dehibe eo amin'ny sehatry ny tourisme ity zavatra resahantsika ity ary nisorona indrindra dia ilay fisokafana hoe afaka miteny satria tsy hitanay dia hitenenana raha tsy amin'ny zavatra ohatra zao izy amin'ny miaino tonga dia fitenin'ny olona hoe misy miaino ve satria betsaka ihany ny intervention natao sy zavatra tsy par rapport amin'ny zavatra mitranga eto amin'ny sehatry ny tourisme fa ohatran'ny rano natao eo amin'ny mosina mosina gisa le izy indraindray ohatran'ny tsy dia misy miaino loatra miala tsiny mandray fitenenana ary ohatran'ny somaro lavalava ny intervention satria tantara zavatra maro be isika ao anatin'ny sehatry ny tourisme satria izahay no tena mandehandeha eny an-dalana eny présenteko kely fotsiny angambana aloha hoe iza moa le hiteneko hoe izahay dia association des guides nationaux et des chauffeurs touristiques de Madagascar izany hoe izahay ireo no tena miaraka amin'ireo vazaha ireo eny an-dalana mahatanteraka ny resaka sy tourisme ity miara-miasa akaiky amin'ny agence de voyage na miara-miasa akaiky koa amin'ireo karazana tour opérateur izay mandefa ny vazaha izay tonga eto Madagascar. Ny zavatra mitranga zany dia ho tanisaiko tsikelikely apetrako mihitsy le izy hoe problématika le zavatra ho tanisaiko satria ny problématika izay mitranga amin'izao fotoana izao izay efa nizahana foana ihany hoe ino solution fa eto angamba ny tena mety ahitana solution farany satria dia tena zavatra be da be ny zavatra ho resahany tanisaiko fotsiny le izy ary mino fa araka ny tenin'ny monsieur le ministre vaovao teo hoe ahitana solution izy ity ary horaisina antsoratra mihitsy dia mba mananteny izahay fa mba hisandray antsoratra reto zavatra izay ho tanisaiko reto dia mba hita valiny mahafa-po rehefa avy eo mba hisy fiantraikany tokoa any amin'ny asa amin'ny resaka sehatry ny tourisme le zavatra izay ho resahany eto fa tsy sanatria ohatrany taloha ohatrany hatramin'izay fotsiny hoe misy foana ny atelier misy foana ny conférence misy foana ny zavatra rehetrarehetra fa tsy nisy effet tsy nisy impact tany amin'ilay asa amin'ny mampatena hoe izy any amin'le côté pratique sy le côté sur terrain zany ty fitenenao anatin'ilay izy andeha amin'izay tsika resaka an'ilay resaka problématique ny problème voalohany izay tena tansaina dia manomboka atseny amin'ny accueil eny amin'ny aéroport ny accueil eny amin'ny aéroport dia mangataka izahay guide sy ny chauffeur mba omena accès amin'ny fakana ireo vazaha ireo touriste izay mivahiny eto amintsika fa tsy hifangaro amin'ireo olona ety ivelany ety amin'ny parking ny parking izay ny ankamaroantsika manatika dia tsy mahafantatra zavatra iainan'ny guide sy ny chauffeur izay tena hoe mitondra amin'ireo vazaha reo eny an-dalana izay mampatonga hoe exposeko mihitsy ty zavatra ty andraisan'ny rehetrarehetra andraikitra sy ahafahantsika miconscientiser hoe inona marina zany ny zavatra misy ny réel fa tsy ny hoe zavatra misy théorique ao anatin'le zavatra resahany ny zavatra misy amin'ny aéroport dia rehefa mitena vazaha ianao dia ny langa-panoto izao dia ao anaty vahoaka be tsy mahazo miditra ao amin'ny aolana akory inona ny zavatra mitranga rehefa izay miditra ianao tonga le vazaha reo porteur reo no mitarika ny vazaha izay tianainao ianao miandry eto amin'ny ilana eto ny vazaha entinao mivoaka ry ambadika ry satria entiny zalama anao change quelque part izay azahoany tokony 10% dia tsy mifankahita zany ianao sy ny vazaha zay tenainao dia le vazaha rehefa aveo tonga dia tezitra hoe izany ve ny accueil antsika malagasy noho izany dia mangataka izahay raha mety na milo zay fa azo tanterahana izany fa ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny association na tsy ao anatin'ny association ihany koa dia mangataka izahay mba omena tsy haiko na badge na autorisation d'accès ohatrany efa nisy an'izay ihany taloha fa ohatrany mba angatahana mba ho averina le izy mba ahafahana tsy mifangaro be amin'ny olana ety ivelany ety zay zany ny anankiray faharoa manomboka tseny mihitsy ty zavatra resahako ty ny sécurité eo amin'ny aéroport betsaka ireo vazaha na ireo touriste zay tonga no voarobo voentaka eo ampidirana ao anatin'ny mampiditra entana ianao ao anaty tomobile dia misy manendaka ny tomobily entan'ny vazaha zay ampidirinao anetsika ny olona eny ianao avelanao reo ve le vahiny tsy anetsika ianao mahasosotra mieritreritra an'le izy noho izany tsy hitanao zay atao manao déclaration ianao tsy mamerina an'le tan'le olona ntsony le izy fa formalité fotsiny sisa dia izay zavatra izay koa zany mba angatahanay mba ahitana vahaolana mba hitondrana vahaolana satria vao tonga le olona ny première appréciation dia ny accueil
Ny première appréciation dia mifandraisanao anazy. Ka raha vao miditra eo amin'ny aéroport izy dia voaentaka dia tonga dia miova daholo ny zavatra rehetra. Vangatana zany tsy asiana détail fa le tena le votoatiny mihitsy. Alefa ka. Afaka miteny izy fa lava be mantsy dia alefa. Izay no niaraky dia voalohany monsieur code du modérateur fa ty zavatra ty tena mahamay ary miasa manaina aminay gidro. Dia mba magnataka faharetana kely aminareo zay satria fotoana tokony ialonareo anay akanto ty androany ty. Mba mila faharetana kely aminareo zay fa izay dia naharitra foana ny ialonareo hatramin'izay rehefa miteny any anareo dia mba magnataka faharetana kely araky ny teny fa miasa manaina izy ty. Dia ny sécurité zany teny amin'ny aéroport faran'izay teneniko teo. Ankoatran'izay ny resaka vol intérieur zay efa noresahan'ny monsieur le ministre Roland Ratsiraka teo izay tena manakorotana tanteraka ny asan'ny gidro. Ny ao anatin'ny planning anao hafa, ny vol intérieur tonga eo hafa, avy eo ianao no mahazo tiny ianao no lotoloton'ny touriste zay miaraka aminao eny raha olona misy séjourné eto Madagasikara 15 jours izy ao anatin'ny 15 jours misy effet mandritra ny voyage ny fahatarana sy ny ponctualité zay tsy respecté ao anatin'ny resaka vol eto amintsika. Noho izany zany tretretra zany tompoko mba ilanay mba misy mandray noty mba ahitana solution. Angamba ny zavatra anankiray zay ho teneniko anankiray fotsiny mety hoe misy gaga angamba antsika hoe fahina marina moa zany atao hoe guide. Ny guide zany littéralement parlant ao anatin'ny définition anatao hoe guide mihitsy dia hoe ambassadeur du pays, izany hoe mireprésenter andreo mireprésenter Madagasikara mihitsy izay mitondra andreo vahiny sy touriste ireo. Noho izany dia mangataka an'izany tretry zany zay mba ho considérena sy mba ho jerevana ny mikasika ny asana guide sy ny asan'ireo chauffeur ireo. Zay zany zavatra tena ngeda be ao anatin'ilay izy. Ankoatra ny ambassadeur dia angamba ny parenthèse fotsiny hoe ireo guide sy ny chauffeur ireo dia tena miservir manaraka hatrany anaty parc. Raha mila babe ny client io dia babenay satria sao dia misera ao anaty parc. Raha mila voaina varavarana dia voainay, mila mibata entana zay dia mibata entana ary zany zavatra zany dia asana guide daholo. Ny problème hafa